Ampifaliana no iarabanantsika rehetra izay mpanaraka ny page mitsanganaka miazavana tonga ny fotoana ahafahantsika mifampahery sy fampizaha reto indray androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao anatin'ny vaninandro tena mafy isika amin'izao fotoan'izao anaty ady na ny firenena na ny tokantrano tsirairay avy ny fiangonana midy dia rehefa midy ny fiangonana dia somary eradreraka ny ara-panahintsika ka hojerentsika ao anatin'ity vidéo ty hoe ho atanjahana fatratra ny ara-panahy. Ahoana natao mba hahatonga ny fiainam-panahintsika atanjaka, ary tsy hoe atanjaka fotsiny fa atanjaka fatratra. Iza mampatanjaka ny fiainam-panahintsika, isaky ninona no mila mpatanjahana ny fiainam-panahintsika. Ho arahantsika ao aorianan'ny générique. Melohany andraisantsika ny afatra dia hivavaka aritsika tsirairay avy. Andriamanitro, misaotra anao izay fa nataonao ahita izao vidéo izao satria ny antony dia tianao ampatanjahana ny fanahinay. Angatanay ny fanahinao, ilay fanampanazava, anazavanay tsirairay avy ary hosoro ny mpanomponao dia mitenena aminay androany. Dia aoka hisy fiantraikany aminay tsirairay avy ary tena hoe atanjaka tokoa ny fiainam-panahin'ny tsirairay avy, na efa matanjaka ary ny fiainam-panahinay na mety misy efa reradreraka dia ho ampatanjahanao zany androany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Efesiana toko 7:9-11 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mba homena anareo araka ny herin'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Ny fiainam-panahy dia mila mpatanjahana. Tsy matanjaka zany ny fiainam-panahy raha tsy ampatanjahana. Amin'ny teny frantsay ilay izy dia zao d'être puissamment fortifié. Ny tian'Andriamanitra ho ampatanjahana zany dia le homme intérieur, le olona ao anatintsika ao, le homme intérieur antsoina hoe fiainam-panahy. Le fiainam-panahy zany no resahana eo, tsy fortifié fotsiny fa hoy ny ten'Andriamanitra teo puissamment fortifié. Izy ary mampatanjaka amin'ny fiainam-panahy. Hoy ny ten'Andriamanitra teo ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Ny fanahy masina zany tompoko no mampatanjaka ny fiainam-panahy. Noho izany tsy matanjaka ho azy amin'izao zany ny fiainam-panahintsika fa tsy maintsy ampatanjahana. Ary tsy hoe ampatanjahana fotsiny fa atanjahana fatratra hoy ny Baiboly. Ary ny fanahy masina no mampatanjaka ny fiainam-panahy, ny fanahy masina no mampahery ny fiainam-panahy. Isaky ninona no mila tanjahana ny tanjaka ny ara-panahy. Isan'andro, isa-tsegondra, isa-minitra, mandrakariva dia mila tanjahana ny fiainam-panahintsika. Ahoana ary mampatanjaka ny fiainam-panahy? Reto teboka vitsivitsy reto no jerentsika mampatanjaka ny fiainam-panahy. Voalohany, mila mangataka ny fanahy masina mihoatra noho ny tamin'ny lasa zasy ianao. Zay vao matanjaka satria hitantsika ny ten'Andriamanitra teo ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Ny faharoa, tsy maintsy liana amin'ny fanahy masina isika satria ny fanahy masina ihany no mampatanjaka ny fiainam-panahy. Fahatelo, tsy maintsy mangetaeta ny fanahy masina. Fahaefatra, hitady fatratra ny fanahy masina. Ary fahadimy farany mila manorina fifaneraserana amin'ny fanahy masina. Mbola tsy hisy ohatr'izany zasy ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Amin'ny teny frantsay ilay izy dia zao vous recevez une puissance. Misy puissance zany ka ny mampatanjaka antsika dia ny fanahy masina. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ripetera zao efa nandeha teny ambonin'ny rano fa na dia nandeha teny ambonin'ny rano ary izy dia mbola nivadika tamin'i Jesosy ihany, mbola nandàny Jesosy ihany.
be dia be ny zanak'Andriamanitra kristiana fa mbola mandany Jesosy. Efa nahita fahagagany Petera fa mbola niverin-dalana ihany. Fa ambonin'ny fahagagany dia mila fortifiena ny fiainam-panahintsika, mila fortifiena isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina. Noho izany tsy maintsy mitombo fahalalana misimisy kokoa amin'ny fanahy masina izany zasy ianao. Inona ary ny zavatra mitranga rehefa mpatanjahana ny fiainam-panahintsika? Rehefa mpatanjahana ny fiainam-panahintsika dia matanjaka ho azy ny fontsika, ny saintsika, ny fanahintsika. Fa rehefa reraka ny fiainam-panahintsika dia reraka ho azy ny fo, reraka ho azy ny saina, reraka ho azy ny fanahintsika. Noho izany ilaina mpatanjahana, ilaina fortifiena isan'andro ny fiainam-panahintsika. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Efesiana 4:1-10 ny vakintsika teo, mba omeny anareo araka ny haren'ny voninahiny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny toe-panahinareo. Vavaka aritsika rehetra tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mila mpatanjahana isan'andro ka ny fiainam-panahinay, ary mampatanjaka ny fiainam-panahinay dia ianao rery ihany fanahy masina. Misaotra fa disponible foana ianao isan'andro na marain'alina na atoandro na maraina na mamaton'alina dia disponible foana ianao fanahy masina. Mifonjay raha ny antehatra tamin'ny herin'ny tenanay ka variana dia lasa mireradreraka ny fiainam-panahinay vao maika koa moa ny situation sy ny circonstance andalovanay ao anatin'ny confinement midy ny fiangonana dia lasa variana zay ka tsy manana fotoana intsony ifandraisana aminao dia lasa reradreraka. Fa androandray Andriamanitra ianao mahita ny fiainam-panahin izay manaraka amin'izao fotoana izao atanjao fatratra amin'ny alalan'ny fanahinao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny hainao an'izao partage fo izao raha nafinaritra anao ny vidéo ny ahafantarana efa tianao le vidéo dia milaikenao, micommente, mipartager reny dia tena hoe mila ny fanohananareo izay partageo any amin'izay groupe misy anao any, satria mbola vaovao mantsy ny pagentsika dia mbola somary vitsivitsy ny mahita azy 10% ny olona ihany dia mangataka aminao manentana anao mba zarao any amin'ny groupe misy anao. Partageo maximum araka ny tokony izy dia mankasitraka antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany dia manome fotoana antsika amin'ny heriny no toy izao indray veloma tompoko.